taloloha kely ngamba 2 volana sa 2 volana mahery kely zay nanao vidéo mahakasikasika ny Divy Loterie 2027 satria tsy nisokatra tamin'ny fotoana fisokafan'ny isa-taona le izy de nanazava hoe inona ny mety antony sy ny sisa de nanao somary tombatombany hoe mety am'zao io mety hisokatra sy ny sisa de niteneniko tam'zany hoe mety am'ty volana Desambra tapatapaka amin'ny volana Desambra any moa zay tam'zay no mety hisokatra izy io zany. De voalohany indrindra aloha zany ho an'izay tsy maharaka indrindrindra zay ho an'ny vaovao eto amin'ny pejy de ny Divy Loterie de programam-panjakana amerikanina anampian'zareo an'ireo olona izay te hifindra monina aty États-Unis zany amin'ny alalan'ny fanomezana taratasy hikarakarana fifindra-monina mankaty États-Unis. Taratasy ihany zany no omen'zareo manaprofy afaka mifindra monina aty États-Unis ianao zany. De io programma Divy Loterie io de natokana ho an'zareo ho an'ireo firenena izay ambany de ambany ny tahan'ny fifindra-monina de isa-taona zareo manao review zany de jereny hoe tamin'iny année fiscale igny firy ny tahan'ny fifindra-monina tamin'ireto firenena ireo de reo no atsofoka zareo ataon'zareo afaka mandray anjara zany fa mbola tsy misokatra ihany zany le izy hatramin'izao de ny tena nanaovako an'ity vidéo ty androany de misy vaovao mafana be mahakasikasika an'io Divy Loterie io ary mety tsy ho fantatritsika hoe rovina indray ary le izy vao hisokatra satria nataon'zareo pause tanteraka ilay programma zany satria nahoana raha mpanaraka ny vaovao aty États-Unis ianao vaovao mitranga aty États-Unis na resaka politika io ninona de nisy actif-tifitra tany amina université tao amin'ny MIT de Brown University koa de rehefa natao ny fanadihadiana de le olona voaroroy tamin'io tifitra io de olona tonga taty États-Unis zany izy tamin'ny alalan'ny visa amin'ny mampianatra anazy de rehefa tafapetraka aty ely izy de nahazo an'io programma io zany no nafahany nahazo taratasy afaka mifindra monina tena hoe mipetraka sy monina aty États-Unis de nataon'ny fanjakana amerikanina pause ilay Divy Loterie am'izao zay zany ny vaovao vao mafana ho antsika rehetrarehetra izay mieritreritra ny andray anjara amin'io de arao foana eto ny vaovao fa mandefa ny mise à jour sy mandefa ny fiovan'ny toedrarà mahakasika an'io Divy Loterie io raha ohatra ianao ka te hifindra monina aty États-Unis amin'ny alalan'io sokajina visa io zany de zay fa de zay aloha ny vaovao androany zany hoe pause aloha zany io programam-panjakana amerikanina Divy Loterie io tsy fantatritsika hoe rovina no verina hisokatra le izy mbola tsy fantatritsika ary le izy raha hisokatra raha tsy hisokatra amin'ty année fiscale ity fa le izy aloha zany dia lalàna ao anatin'ny lalàn'zareo dia mety mbola hisokatra tsara mihitsiny raha tsy hoe tsy hoan'zareo tsy ho lalàna tsony zay mitaky zavatra maro moa zany de zay ary fa de amin'ny manaraka indray masto